mananamana lehilahy lehibe aho tsy maheno tsara izy tantara mariny ity a tsy maintsy miteny mafy aho rehefa miresaka aminy ary na izany aza dia tsy maheno ahy tsara izy indraindray ary mahavariana fa indraindray a ny vadiny mamerina aminy izay nolazaiko mba ho azony ary na tsy miteny mafy aza izy dia henony sy azony tsara izay lazainy dia nanontany tena aho hoe ahoana ary no hainono ny feon'ny vadiny na tsy miteny mafy aza ay moa efa niara-ny aina ela be tamin'ny vadiny izy ka na tsy maheno tsara aza dia mora aminy ny mahazo izay lazainy satria fantany tsara ny feon'ny vadiny ary tahaka izany koa ny fifandraisantsika amin'ny tompo araka ny haben'ny fotoana ifandraisantsika aminy no hainontsika sy hahafantarantsika ny feony mahay manavaka kokoa ny feony a amin'ny feon'ny fahavalo sy ny eritreretisika isika i Jesosy dia nilaza fa ny ondry ny mahalala sy miaino ny feony fa tsy miaino ny feon'ny olona tsy fantany manokana fotoana miaraka aminy fa taro izy dia ho hitanao fa lasa mora kokoa ny mahafantatra ny feony